Isika moa Andriamatoa Raintsaonary fa andeha atao hoe ao anatin'le hoe tsotso-drivotra hoe andeha any amin'ny fifidianana. Mazana an'izany araka ny fampidirana tery aloha dia mizara ihany ny hevitra mikasika ny fanaovana ity fifidianana ity, na dia morona mankany amin'ny fanatanterahana ny fifidianana aza ny fianakaviam-be iraisam-pirenena, tohanan'ireo kandida izay milatsaka, ampiny ny ankamaroan'ny mpanao politika, ombany ny FFKM, dia ery ankilany misy ihany ireo feo manohitra an'izany fifidianana izany raha tsy hitanisa vitsivitsisika hoe Andriamatoa Petra Kotiniaina ohatra, filohan'ny Antoko-Tambatra, Andriamatoa Henri Le Cacheur, Ribe amin'ny vovonana ho an'ny tanindrazana, dia milaza fa hitondra loza ito amin'ny firenena ity fifidianana ataon'ny communauté internationale lamboletra ity raha tsy atao aloha ny fandaminan-javatra mialoha, ny fampihavanana indrindrandrindra. Ny Ankolafy Zafy Albert moa dia tsy mitsahatra mamerimberina fa ny fifidianana lalam-panorenana no tokony ho atao eto Madagasikara mialoha ny zavatra rehetra mba hisorohana ny loza mety hitranga. Ny Andriamatoa Dideratsiraka dia mamerimberina foana ny hoe aleo hisy ny feonam-be-atampony diniky ny samy malagasy sy ny sisa, ka tiako ihany ny manontany hevitrao Andriamatoa Raintsaonary amin'ny hoe mety hisy loza hitranga tokoa ve nohony ny fifidianana raha ohatra ka hoe mahita isika zao hoe morongatra be ny tsy filaminana ary miteraka resabe moa le hoe bomba vita tanana anypoka farany tetsy Analakely. Inona tokoa ve ty fifidianana ity sa ahoana fandehana ny hevitrao? Misaotra anao namany Ismaël. Eto amboalohany mba tsy hisy andika vilana ny zavatra lazaiko, tsy peko tsara fa za eto tsy milaza hoe ataovy ny fifidianana na aza atao ny fifidianana na isakana fifidianana. Iza moa izany ho afaka isakana an'izany. Tsy anjarako ny miteny an'izany satria tanjona hafa mihitsy no kendreko. Dia mitory ny filazantsara sy mampaneno lakilosa fanairana mikasika ny fahatezerana ho avy ka mitondra jiro aho eto mitsilo ny fitaka sy ny lainga ataon'ny reptilien sy ny boloky gasy amin'ny vahoaka malagasy. Za tsy laza aminao pieno hoe izao atao na aza manao an'izao ianao. Raha tsy mahalala ny antony miteraka ny fahoriany ny olona iray toy ny valala voatango izy very fanahy mbola velona. Kanefa kosa rehefa mazava ny sainao anjaranao ny manapa-kevitra samy rery toy ny olon-dehibe mato-saina mikasika ny zavatra everinao fa mety ho anao sy mety ho an'ny taranakao. Ady tompoko no atrena izao andany amin'izany ady zany ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ankilany ny firenena malagasy. Ny fianakaviam-be iraisam-pirenena no misafidy ny banja, izy no mametraka ny fitsipy-dalao, izy no mibaiko ny arbitre. Mialatsiny amin'ny laza fa ny olona dondrona na ny olona nahazo vola ihany no tsy mahatsapa fa ady no atrehana. Fanomezana sazy didy fitony zike olo-pirenena malagasy tsy verzo tsy avela milatsaka fidina, mpifidy malagasy antapitrisa verezinjo tsy avela ifidy ny olona tieny. CS omena baiko anova didy mpitsarana tsy azo ivalozana sy ny sisa. Ady zany tompoko, ary ady tsy mitsetry mihitsy. Resy avy hatrany ianao raha manaiky miditra amin'ny banja no many ny fahavalo. Ny fifidianana atao amin'ity taona ity dia mitovy amin'ny fifidianana natao hatramin'izay, ka logiciel fangalaram-bato hatrany no ampiasaina. Raha tsy nanaja ny safidim-bahoaka ny fifidianana natao hatramin'izay
tsy hanaja ny safidim-bahoaka koa ity anankiray ity, araka ny teny frantsay manao hoe les mêmes causes produisent les mêmes effets. Araka ny gazety La Nation tamin'ny 7 Jolay sy ny gazety Courrier de Mada tamin'ny 3 Aogostra, miaka-tsaitra matetika Andriamatoa Albin Rabemananjara, filohan'ny CDE, Club Développement Éthique, mampaneno lakolosy fanerana koa izy mikasika ny fanaovana fifidianana. Hoy izy, amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao, alohan'ny hanaovana fifidianana, tokony isy nidiniky ny samy malagasy eo ambany fitaria indray mandreny FFKM. Aiena hoy izy ny isiany korontana noho ny fifidianana satria tsy niarahana nanaiky ny tontolo ny lalàna anaovana azy. Tsy azo inona hoy Andriamatoa Albert Rabemananjara, tsy hitanila ireo mpikambana ao amin'ny CES vaovao satria antoko politika no nanolotra ny ankamaroany. Marina hoy izy fa ny fifidianana ihany no tokony hamarana ny krizy, kanefa mbola maro ny ara-teknika tsy tomombana raha tsy hiteny fotsiny afa-tsy ny lisitry ny mpifidy tsy mety vita, ny fanabeazana ny mpifidy mikasika ny bulletin tokana izay mila fotoana lavalava anaovana azy sy ny sisy. Ankoatra ny CDE, niaka-tsaitra koa ny FFMA, fikambanana ny fokon'olona mandeha andraikitra, ny TICER, ny fanaovana fifidianana amboletra. Hoy Andriamatoa Jean Renaud Ramatandrina, mpikambana ao amin'ny FFMA, hiteraka korontana eto Madagasikara izao fanaovana fifidianana amboletra izao. Ny fanaovana fifidianana miainga avy amin'ny fokotany ihany hoy izy no antoka ampijanona ny krizy, sady tsy mila vola be izany no vita haingana. Mitsangana manohitra ny fifidianana koa Andriamatoa isan'ny Petra Koutinienne, araka ny lazainao teo namany Ismaël, filohan'ny antoko-tambatra. Andriamatoa isan'ny Henri Lecacheur sy Riri B, avy amin'ny vovonana ho an'ny tanindrazana. Nilaza izy ireo fa sady tsy mitovy ny heridikan'ireo kandida no tsy nisy fanadihadiana natao mikasika ny loharanom-bola ampiasainy fanaovany propagandy. Izao fifidianana izao hoy izy ireo dia voamaika ampilentika ny firenena anatin'ny kolikoly satria ny olona taloha ihany no mbola hitondra ny firenena. Ho any antoko mavana tariny Ramatoa Raharmalala Louisette, izy korontana eto Madagasikara hoy izy aorian'ny fifidianana. Izao teny nataony Ramatoa Raharmalala Louisette teto amin'ny radio Antsiva. Entina aiza hoy izy ty firenena ity. Raha izao zava-misy izao no dinihana, iditra tetezamita vaovao indray isika aorian'ny fifidianana. Dia mitaky tetezamita vaovao izao de zao ny vondrona VMMM, vondrona malagasy mangirifiry sy mijaly, satria everiny VMMM fa tsy nahavita ny andraikiny ny tetezamita ankehitriny. Tetezamita hoy izy anao fifidianana manomboka amin'ny fokotany, miakatra amin'ny ben'ny tanàna, amin'ny lalam-panorenana, dia miafara amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny ankolafo Zafelbert moa namany Ismaël araka lazainao teo dia tsy sasatra mahamerina impolo kely fa hitera-doza eto amin'ny firenena ny fifidianana filoham-pirenena. Ny olon-kendry manao trano, hoy ny ankolafo Zafelbert, dia mametraka fototra aloha, dia fifidianana lalam-panorenana alohan'ny fifidianana rehetra. Fa ny olona adala, hoy ny professeur Zafelbert, no manamboatra tafitrano alohan'ny fototra. Tamin'ny 3 septambra azy, niantso mpanao gazety ny professeur Zafelbert teny amin'ny trano fonenany, nilazany, nieviny, mikasika ny fanoloana an'ireo ministre kandida na miatra-pialana. Hoy izy, tsy ekeko ny gouvernemanta tip-top ka iandry sy omera mihitsy ny tokony iala. Lazainy ireo mpankasitraka ny fifidianana fa isy korontana hono raha emotra indray ny fifidianana. Kanefa raha enona ireo olona manohitra ny fifidianana, voalaza teo, tsy fanemorana fifidianana no lazainy fa fanovana ny fifidianana atao. Zany hoe misy resaky ny marenina izany. Zava-mitranga mampiseho fa isy korontana hitranga tokoa dia niady tany, ny fandravana trano sy ny fanapoahana bomba vita tanana teneny Alakely tamin'ny 4 Septambra lasa teo.